tsy ny eto Madagasikara irery any fa hatrany ivelany no mitampimbava amin'ny fandikan-dalàna izay ataon'ny fitondrana eto Madagasikara. Isan'ny nampaharary ny vahoaka malagasy ny fanimbazimbana ny safidiny tao anatin'ny fifidianana teo ary henony izao tontolo izao izany. Tsy ela koa rehefa tamin'ny faran'ny herinandro tao iny dia tany ivelany tenako niona sy nivory niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ambony dia ambony nijery zay fomba rehetra mba tena metrahana marina eto amin'ity firenentsika ity, zany hoe demokrasia zany, nametoky izy ireo ary nampanantena fa tsy maintsy anampy ary indrindraindrindra ametraka marina zany eto Madagasikara. Toy izany koa ireo malagasy zay nionana tao anatin'izany ny filoham-pirenena teo aloha zay tena nafinaritra tokoa ny fionana, fa dia mifandray tanana tamin'ny voalohany fa tamin'ny faharoany tena nimikevitra. Zay ny maha-kristianina atsika, zay ny maha-olon'Andriamanitra atsika. Maninona no mahatonga manao an'izany? Zava-dehibe amiko loatra ny voaka malagasy, zany hoe mametraka marina amin'ity tany ity, zany hoe fanajana ny zo maha-olombelona ny olombelona zany, manana zo ankalaza ny aniverserany izy, manana zo isotro rano madio izy, manana zo ifaly araka ampiarabelona aminy izy. Zany zo zany tamin'ny atalata fahafolon'ny volana desambra teo dia niaraka indrindra tamin'ny fankalazana ny zon'olombelona zay iraisa-tany manera-tany zany dia nankalaza an'izay daholo. Dia ny ambon'ireo planina mieritreritra mba aiza ireny fanajana ny zo any Madagasikara, ahoana ireny fanajana ny lalàna velona sy ny lalam-panondrenany any ivelany any. Ohatra ataontsika ohatra kaiky mihitsy samy malala nareo any États-Unis, zavatra kely resaka telefonina fotsiny fanaovan'ny président Trump tamin'ny président ukrainiana dia hoe ampiasaina izy. Maika moa fa aty amintsika nilaza fa hoe zavatra tsy ao anatin'ny lalam-panondrenana toy ny soratra hoe gouverneur na hoe provisoire dia hoe kena koa. Ronga président ny ACC ny toerana zay misy anareo anie dia atao gardien ny constitution hoe io tsy azo interprétena mihitsy ny constitution n'olona anankiray, firenena anankiray tsy azo interprétena, tsy azo asiana soratra hoe provisoire zany io. Ka minona tsy hovaina koa ny anaran'ny président hoe andao atao empereur provisoirement aloha? Azo atao nge zany raha tianao atao hoe ditenikeo anao eny arava dia araky ny anona dia andao aloha provisoirement mba tonga azy empereur dia andao atao empereur. Matoa amin'ny teny an'izany mahatsapa aho fa tena tsy rariny loatra ntsony manjo eto fa nitsakitsahana ny lalàna fa nososena hoe tandremana ataony andrak'Andriamaso io lalam-panondrenana io. Zay ny teny voalohany ataon'ny président tao ingana andritrany deux mandats. Raha tsy mijery akaiky ny zavatra misy eto amintsika ny fitondrana dia tsy hita vahaolana mihitsy ary tsy maintsy miasa miaraka amin'ny rehetra. Ka zay milaza hoe isika zany tokony kendry mandrakariva zay fihavanana maha-malagasy zay, tokony hitodika amin'izany hoe fampihavanana fisiany fandriampahalemana mba hisiany ny fiadanana. Raha nandalo teto ange Paparay Masina dia ny teniny hoe tsisy mihitsy ozy izy zany fiadanana ao amin'ny firenena anankiray zany raha tsisy ny fandriampahalemana. Tsisy fiadanana raha tsisy ny fandriampahalemana. Inona natao hoe fandriampahalemana? Raha mahita tsara nareo nietraketraky ny sasany vonon'olona etseroa ahoana nanan'olona fiadanana. Noho izany tokony eritreretiny reny teny ray aman-dreny reny mahafantatra tsara izao no tokony atao. Mahafantatra tsara izy hoe isika eto Madagasikara koa tokony tsy angina zay olona mahalala, satria tsika mangina dia verindre tsy fa mety natao dia toy izy any ihany. Ka raha tsy manao exemple ianareo mpitondro tsisy mihitsy zany fiadanana sy zoan'ny voky zany. Koa ny anareo mpitondro zany dia anaovana antsoavy hoe mba hajao reny lalàna fa tsy azo atao mihitsy ny mendany rehefa filoham-pirenena ianao dia jereva raha misy vahaolana azonareo vahana vahao, rehefa tsisy dia lazao. Fahendrena any amin'ny firenena rehetra rehefa fatany fa tsy ho vitany le asa miala izy. Fahendrena amin'ny firenena rehetra rehefa tsy vitany nataony raha misy diso miaika izy, miala tsiny izy. Fahendrena indrindrandrindra ihany koa miaino ireo vaoaka ao aminy.